androany zany dia afahanay au ministère de l'industrie sy ny varotra ny asa tanana mijery ny projet industriel rehetra misy reny Madagasikara ka anisan'izany ny visite natao androany izay nijerena ny chocolaterie, minoterie ny amin'ny groupe SMTP Remantouz izay anisan'ny azo atao hoe pilier eto Madagasikara amin'ny sehatry ny industrialisation ka ao anatin'izay fampiroboroboana ny industrie izay voizinay matetika sy tanteraka ao anatin'ny ministère dia tonga zahay zany mijery sady ihany koa manamafy ny tolotanana ataon'ny ministère ho an'ny industrie maro samihafa vonona izay anampy amin'ny hevitra amin'ny fitadiavana ny tsena eo ihany koa ny fanarahana ny norme.